Ny teny zaraina iangatsika androany dia ny voasoratra ao amin'ny Amosa 7 andiny faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-dimy ambin'ny folo. Vaky toy izao no anaran'i Jesosy manao hoe dia namaly Amosa ka nanao taminy an'azy hoe tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany fa mpiandry ondry sy mpiotra viavy ihany aho. Saingy nalain'i Jehovah tany am-pindrasana ondry ka nataony hoe mandehana ka maminania amin'isa eloloko. Ity tenin'Andriamanitra ity angambana dia milaza fa na olon-tsotra aza ianao dia afaka mitondra ny feon'Andriamanitra rehefa manaiky. Rehefa tonga aminao izay fanekena izay dia tanteraka aminao avy hatrany ny ao amin'ny Malakia 2:7. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalana ary ny lalàna eo am-bavany satria irak'i Jehovah tompony maro izy. Tanteraka aminao izany teny izany ary tsy vitan'izany ihany fa hanana ozitra manokana ny zavatra ambaranao araka ny voalaza ao amin'ny Malakia 2:2-9. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe ny lalàn'ny fahamarinana no teo am-bavany ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no nanirahany nandeha tamiko ary maro no nampanalainy tamin'ny heloka. Miandry anao ny tompo-ry havana, matokia, fa vitanao nitondra avo ny feony. Manam-peona tompoko.